Ilay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Dia faly miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny Ilay podcast dia miaraba ihany koa ny Marina. Miaraba sambatra dia faly mandray ny mpanaraka sy ny mpiaino rehetra. Amin'ny safidy ny amakafaka ny loha hevitra mikasika ny sanda ny asin'ny maha-olombelona izahay androany satria rehefa mandinika eny amin'ny andavanandro mpiainana eny dia misy tranga miseho izay manaitra ataoko raha hoe mandonany mihitsy manoloana an'io asin'ny maha-olombelona io ka zay ny antony ny safidiananay hitafantafana momba an'ity loha hevitra ity androany. Marina izay amin'ny teny frantsay moa izany dia hoe ny valeur. Misy hevitra ahafahana manao ny traduction izay amin'ny teny malagasy maromaro ohatra hoe ny sanda arak'izay efa lasa resan'ny Marina teo, ny lanja, ny vidy, ny asiny. Ny dikany. Matetika ny valeur zay zany zay sanjan'ny olona, zay lanjan'ny olona zay de faritana amina zavatra efatra io zany no nitsinganay. Matetika izy io de faritana amin'ny fananana vola na ny fananana ara-materialy, ny fiara, ny trano. Faritana ihany koa amin'ny alalan'ny saranga. Faritana amin'ny alalan'ny fahaizana, fananana fahaizana izay misongadina mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina. Ary faritana ihany koa amin'ny alalan'ny hoe mahamalaza ny olombelona, ny popularité an'izany. Ny zavatra hita maso zany dia ny hoe rehefa tsy ao anatin'ireo ambaratonga ireo ny olona anankiray dia lasa heverina ohatrany hoe tsy misy dikany, tsy misy lanjany raha tsy olona manana vola, manana trano sy manana fiara tsara tareha dia ohatrany hoe tsisy dikany izany. Ozy izy ny malagasy sasany hoe inona koa izay ianao, iny tranonao ara jere, ny akanjonao ara jere. Rehefa hoe olona tsy dia manam-pahaizana koa dia tonga dia ambaniana avy hatrany fa hoe tsisy valeur amin'ireny. Marina mihitsy izay resan'ny Marina izay satria hitantsika mihitsy ao anatin'ny fiarahamonina malagasy dia matetika lazaina fa izay mahalaza zany izay manana ny valeur dia ireo izay resan'ny Marina teo ireo mihitsy. Anomboako azy angamba koa dia te resaka kely ny lalam-panorenana allemand. Ny article voalohany amin'ny lalam-panorenana allemand dia milaza fa tsy azo tsinotsiniavina ny asin'ny olombelona, adidin'ny mpitondra fanjakana rehetra ny fanajana sy ny fiarovana azy. Izany hoe ny olona rehetra zany dia manana asina daholo ary ny olona rehetra dia mendrika fanajana noho ny asina maha-olombelona azy izay satria mitovy zany ny olombelona rehetra eo anatrehan'ny lalàna. Amintsika fiarahamonina malagasy nefa ankehitriny raha mandinika ny fiarahamonina malagasy zany dia hita fa izay asina izay lanja izay omenan'ny olona araka ilay resan'ny Marina teo dia omena arakaraky ny saranga. Hany ka tsy mahagaga zany amin'izao fotoan'izao raha ohatra ka hoe ny mpangalatra dia mendrika ny ovonoana. Ohatra amin'ny fitsaram-bahoaka izay hitantsika matetika any Madagasikara. Eritreretina ihany koa ohatra any Madagasikara fa ny mahantra dia tsy mendrika ho hajaina. Nefa izy azadino fa olombelona ihany koa. Ny tena marina zany dia very mihitsy zany ilay asina maha-olombelona. Ilay tsy fanasiana lanjany an'ilay olona mahakasika an'izay hasin'ny olombelona izay satria ianao zany mihevitra mametraka hoe tsy misy dikany iny olona iny satria mahantra, satria tsy manam-pahaizana, satria tsy ao anatin'ny saranga avoavo eo amin'ny fiarahamonina dia mametraka an'izay no hoe tsisy dikany zany iny, tsisy valeur. Nefa izay zavatra izany mahakasika an'ilay maha-olombelona azy izay ao anatin'ny izay amafisiny lalam-panorenana ny vakiny sambatra teo zany hoe tsy azo tsinotsiniavina ny olombelona na mpangataka na voafonja na ninonninona izy zany. Ny tsara apetraka zany dia hoe ny valeur ny olombelona dia tsy voatery ny hoe ny zavatra nataonao na ny zava-bitanao ihany no amaritana an'izay zavatra izay fa ao anatin'ny maha-ianao anao ihany koa dia misy zavatra tena manan-danja ary mametraka ny valeur anao mihitsy. Ohatra azoko raisina ohatra hoe fahendrena.
misy ny olona betsaka ny olona tsy manana vola izy a fa tena manana kosa nefa izy a fahendrena, ao ny manana fahaiza-miaina, ao ny tena hoe manana finiavana, fikirizana amin'ny fiainana, zava-dehibe tena manan-danja tokoa zany a, fa tsy hoe ambany noho ny tsy fananana vola, mety ambony noho ny tsy fananana vola zay zavatra izay, ny faharetana, ny ohatra hoe fananana fandeferana, ny hoe azo ankinan-doha ianao rehefa misy zavatra manjo, olona mahitsy ianao amin'ny fiainana, tsarambina ny tsy ambaratelo rehefa ianao no iresahana azy, zany zavatra rehetrarehetra zany a dia zavatra tena hoe midefinira, mesura ny lanjanao, fa tsy hoe ny vola sy ny fananana sy ny fahaizana instruction ihany no afaka imesurena, amerana ny valeran'ny olona. Raha ohatra mantsy ireo zavatra voalaza tetsy aloha ireo ihany no andrefesana ny valeran'ny olona, ny dikan'izany zany a dia ny ankizy kely, ny adolatsento, reny rehetrarehetra reny, satria tsy mbola manana vola reny, tsy mbola manana fananana reny, mety tsy mbola ary ny fahaizana reny, ny dikan'izany ve zany hoe reny zany tonga dia disqualifié daholo, tsisy dika amin'ny daholo ve zany a reny ankizy sy ny adolatsento sy ny olona tsy mbola miasa rehetrarehetra reny. Zay zany no tiana tsindriana mavesatra mihitsy hoe tsy le zavatra ananana na le zava-bita ihany a, fa le zavatra enao mahay-anao koa dia anisany mametraka lanja mihitsy aminao. Marina izay voalazany Marina izay, ary matetika azo lazaina mihitsy zany hoe ny zavatra ataonao dia manome valeur anao ihany koa, toe-ponao sy ny toe-tsainao ihany koa dia manome ny valeur ho anao ihany koa. Zay mihitsy, marina mihitsy zay. Ary zay zavatra zany tianay anentanana antsika rehetra, ary tena fanamboanay koa no hoe mila mibe amin'izay isika lehibe fa mila manabe ihany koa ireo zanaka sy ireo manodidina antsika amin'izay hoe ianao dia manan-danja ato amin'ny fianakaviana, na tsy manam-bola ary ianao na tsy manam-pahaizana ary ianao dia manana lanja mihitsy ianao ato anatin'ny fianakaviana. Miavaka ianao amin'ny fahaizana manaja, ohatra manaja ny hafa, miavaka ianao ohatra amin'ny fankasitrahana zay asehonao na dia mafy ary ny fiainana. Matetika mantsy ny ankizy indrindrandrindra dia tsy ampy an'izay fahatsapana ny valeur an'izay, azo lazaina koa hoe ny estime ny amin'ny tenany, tsy ampy an'izay satria tsy mahazo antoka izy hoe olona tena manan-danja, tsy tsapany mihitsy hoe sarobidy ny fisiko eto amin'ity tany ity. Ny tena hitantsika tena hoe ohatra tena voaloha mahalaza an'izay dia ny any ampianarana be dia be mihitsy ny ankizy satria zanaka mpanam-bola tonga dia mametraka amin'ny tenany hoe izahay dia ambonimbony kokoa satria izahay manam-bola. Ny tena mampalahelo dia misy karazana ankizy manoloana an'izay zavatra tonga dia mametraka amin'ny tenany izy hoe izay mila miafiafy, izahay mila mipiripirina satria izay tsy manam-bola ohatran'ny ry zareo rehetra izay aterina amin'ny fiara, izay miakanjo tsara tarehy, dia lasa mipetraka izay ao anatin'ireo ankizy ireo, mipiripirina izy dia makamaka sisiny izy dia tsy manana fahasahiana izy rehevo-reo hoe manamanana fananana no mijoro manoloana anazy izay. Zany rehetra zany no mampatonga ny ankizy amin'izao fotoana izao tena be dia be mihitsy no harcelé. Zany hoe misy andiana ankizy manjakazaka aminazy dia izy tsy manana hery sy fahasahiana intsony hitolona satria izy any an-tsainy ihany dia efa nametraka ny tenany hoe izaho dia olona ambanin'ny sasany, izaho dia olona tsy misy valeur noho ireo, dia lasa manaiky izy. Rehefa kely ianao no manana an'izay fomba fijery izay aminao manokana dia mialehibe ianao dia mamolavolanao sy manaraka anao izay fomba fisainan'izay. Izany koa no mampatonga ny ankizy rehefa mialehibe na efa ataoko hoe l'adulte mihitsy tafiditra anatina hoe relation toxique, na vavy na lahy na hiaran'ny herisetra be dia be ny mbola mijanona eo.
satria izy tena meritreritra hoe tsy misy valeur atsony a zara ary a manana amin'ity olo ity ohatra hoe vadiko na olo itiako a de ekeko daholy a zay zavatra ataony na efa manitsakitsaka ny maha-olona ary izy a de ekeko zay zavatra izany hoe lasa manaiky ny zavatra tsy tokony ekeny ianao satria mametraka ianao hoe izaho ambany a ary ty olo ity a dia ambony sy manandanja fa izaho tsy manandanja zany hoe betsaka mihitsy zany a ary tena gravy ny fetraikany a izay tsy fahafantarana ny lanjanao tsy mahatoky valeur ozy izy ny gasy tsy mahatoky valeur satria ianao zany a tsy mahatoky ianao hoe manana valeur ka rehefa miala amin'ity olona ity a de mahita olona fa rangazava zako nge olona tsy hoe tsisy dikany de zay zavatra zay zany tena hoe conséquence vokatra ka zava-dehibe a no fametrahana mihitsy an'izay valeur zay a aminao amin'ny maha-olombelona amin'ny zanaka fa mila apetraka koa zay a amin'ny olona hafa fa tsy hoe ianao no avy anjakazakany amin'ny olona sy anamban'le olona hafa koa fa ianao koa tokony mahatsapa hoe misy valeur io olona io mety tsy manana noho izay izy a mety tsy manam-pahaizana noho izay izy a fa olombelona io manana aso ny olombelona io zay zany karazana zavatra fetraikany a azo avy amin'izay daholo ny lasa fironanany amin'ny zava-mahadomelona rehetrarehetra reny a de anisan'ny zavatra tsy fahatokisana valeur de lasa mitady zavatra hafa zany ianao satria tsy mahatoky an'le valeur anao tsony a entinao miady entinao miatrika amin'ny fiainana entinao hoe andeha ivery ny tady asa indray a raha efa imbedabe any tady asa ka tsy nahazo foana de mety lasa simba ny saiko de lasa mifoky misotro toka mifoka rongony a de lasa manitatra zavatra zay reny nefa de mety mitarika indray a depression any arinany mety metraikatra amin'ny faminotena mihitsy ary de hitantsika io zany hoe le tsy fananana an'izay estime ny tena sy tsy fahafantarana sy fametrahana ny valeur ny tena izay a de mety izy vokany a tena gravy de ilaina zany zay a mipetraka ho amin'ny tena fa ilaina koa ny mametraka an'izay a ho amin'ny hafa hita mihitsy zany ohatra zay voaingana angamba hitantsika hoe zanaka olona manana fahefana dia lasa zany lay fahefana koa mame an'izay valeur izay zany hoe nilay zaza zany a zanaka député ohatra de mihevitra izy fa izy dia ambony kokoa ao am-pianarana eo koa zany tsika ny mpampianatra ny mpanabe dia mala mametraka ihany koa izay ino moa zany tsy fanajana izay satria lasa matetika tsika tsy marina satria lay tokony anana teny ao anatin'ny fiarahamonina lasa ihany koa manaiky izay lanja efa napetraka teo izay zany hoe ny manam-bola ny manam-pahaizana ny manam-pahefana dia ambony de hany ka lasa ohatrany hoe généraliser amin'ilay fiarahamonina mihitsy zany le izy zay mihitsy ny tena marina mihitsy zany hoe ny fahefana ihany koa de anisan'ny zavatra ohatrany hoe ametrahan'ny olona hoe tena manandanja sy manana valeur na de ampiasaina amin'ny zavatra ratsy ara le fahefana de lasa ohatrany hoe manandanja iny olona iny fa tsy le zavatra ratsy ataony tsony ohatrany hoe sarotsaronana tsy de maninona zany le zavatra atao fa manam-pahefana fotsiny izy de ekeny zay zavatra zay hoe manandanja izy ary manarak'izay zany a ny tiako marina kely de hoe ny vola ny fahefana ny fahaizana dia fitaovana ihany entina maneho ny valeur ny olona ny lanjan'ny olona fa tsy le vola sy le fahefana no atao hoe valeur manazava kely ohatra zao hoe raha iza zao manana olona tsotra manam-bola be io volako io de etiko manao asa soa tsy le vola be ananako no tokony ametraka ny valeurako ny lanjako ny sandako fa ilay asa soa ataoko amin'ny alalany io vola io zany hoe tsy le vola ny tokony considérena hoe valeur fa le asa soa nataoko misy ny olona koa olona ray manokana indray zany ohatra hafa manam-bola be ihany koa fa io volako io de etiko manao asa ratsy tsy haiko anakaramako mpamon'olona dahalo tsy fantatro ohatra
le vola raha apetraka le vola hoe valeur de lasa misy valeur le olona nefany a le zavatra ataon'le olona tsy misy valeur mihitsy nefa fa manimba ny asin'ny olombelona zany hoe tsy tokony isy valeur le olona na manana n'le vola be ary zay zavatra zay zany a mila ohatrany hoe hovaintsika kely mihitsy ao anatin'ny fomba fisainantsika zay satria lasa betsaka no ahoana reny afahako ny tena zany hoe lasa betsaka ny matsiaro tena tsisy valeur lasa ny mpanao ratsy indray no lasa ohatrany hoe asandratra apetraka amin'ny toerana hoe tena manandanja nefa tsy tokony ho izay mihitsy ny zavatra isy io dia mitaky kely zany zay hoe fanovana fomba fijery sy fomba fisainana mihitsy. Anome ohatra kely ao anatrehan'izay koa zao ohatra hoe ny azontsika atao koa ohatra hoe raha manana fahaizana zany ianao manam-pahaizana ianao dia azonao atao zany ny mampianatra ohatra ny fiarahamoninao zany hoe tsy lasa le fahaizana zany le valeur fa ilay asa zay ataonao mba hanabeazana ampianarinao ny fiarahamonina zay zany ohatra koa azo atao ohatra mihitsy le asa natao iny zany iny zavatra nataony nampiasany an'le fitaovana zany hoe le fahaizana no tokony amerana imesurentsika ny valeur n'le olona amin'izay zany mba samy mba afaka manana valeur daholo ny olombelona rehetrarehetra fa tsisy hoe ry tsy manana valeur kokoa no ty satria na ankizy ary ange na ankizy ary dia afaka mampianatra ny ankizy hafa izy afaka mampianatra ny zandriny izy ohatra hoe aza miampita ianao fa rehefa miampita rabe dia zao ny atao efa anisany valeur amin'le ankizy zay zavatra zay na ny ankizy koa ary afaka mampianatra ny olon-dehibe zany mihitsy tena marina mihitsy zany voalazanao zany ka zay zany ny tena tiana marihana hoe isika dia samy olombelona samy manana ny maizy azy samy manana ny fahafahany manao zavatra fa tsara tena dinihana sy fakafakana ny hoe na izy io na iza dia mila apetraka foana ny fanajana mila apetraka foana ny maha-olombelona an'ilay olona ohatra hoe mpangataka izy tonga le mpangataka manantona amin'ny fiarana manantona anao dia ny sasany tonga dia vohopa mela tany tonga dia vohopa mihitsy ary indraindray azo atao tsara angambany miteny hoe tsy manana omenanao an'io rehefa manana rapitsina amin'ny manaraka dia meko ianao fa tsy manana androany fa tsy voatery zany tsika tonga dia hoe manitsakitsaka an'le asany maha-olombelona an'le olona na dia mpangataka ary izy mpangalatra nyresahany sambatra teo marina fa nangalatra le olona nangalatra zavatra tsy tokony atao efa samy mitrongo voahomana amin'izao fotoana izao nefa kosa olombelona ihany iny olombelona iny ka raha afaka melohana ny zavatra nataony tokony kositsika mbola mametraka ny maha-olombelona azy dia zany hoe tsy haiko miaraka mitady solution manoloana tranga amin'izay ohatr'izay fa tsy tonga dia hoe manao fitsaram-bahoaka vonoina eo amasony ny olona rehetrarehetra tena hoe humiliation ozy izy ny vazaha tena hoe fanambaniana faratampony fanitsahana ny maha-olombelona izay zavatra izay ny constitution allemande zany zay nametraka mihitsy ho article voalohany izay noresako teo zay hoe tsy azo tsy notsoniavina ny asina maha-olombelona ka na iza dia mitovy daholo eo anatrehan'ny lalam-panorenana zay zavatra zay zany dia mila ihany koa ny fandiniako azy apetratsika ao anatin'ny lalàna mihitsy saiko na mihitsy moa zany lalàna malagasy na tsy nanao ohatra koa azy ohatra hoe atao frantsa ny lalàna frantsay tsy ny lalàna moa zany fa ny devise mihitsy dia hoe égalité fraternité zany hoe mitovy zany ny olona rehetra ary araky ny teny marina teo dia mendrim-panajana daholo ny olona rehetra na ankizy na ny lehibe na ny mahantra na ny mpanan-karena niza dia mendrika izay fanajana izay satria manana ny asiny maha-olombelona azy izy ireo voalohany ary za mino fa amin'ny fiarahamonina malagasy tamin'ny taloha dia mbola nametraka zay fitoviana izay fa hita zany izy hoe taty aoriana dia tena niova tanteraka ny fomba fijeryntsika mikasika ny sanda ny vidy ny lanja ny maha-olombelona
Ie ny tiako tenenina koa de hoe manana valeur ianao maka ohatra anankiray zao ohatra hoe mpianatra anio ao anaty koa de manana fitserana olona te hanampy olona rehefa mahita olona de te hanampy olona na araboly na ohatra hoe olona menjera fotsiny de tonga manarina azy zany zavatra any de efa lanjany tanteraka ana le mpianatra androany mety tsy manana fahafahana le fitaovana andresana teo mety tsy manana vola androany mety tsy mbola manana popularité androany influencena ny hafa fa tsy manafoana ny izay zavatra izay ho ao anaty koa anefa izay donc tsy manafoana n'le valeur ako zany zay any mandroso ny taona afaka mahazo vola am'izay miroborobo amin'ny lafy ny arabola de manokatra association am'izay na manao asasoa am'izay am'izay fotoan'izay zany hita mivaingana hitan'olona am'izay ny zava-bitako de iny zany amaritana n'le valeur oui fa raha mbola tsy tody am'izay anefa tsy mahafoana na olona tia mitsinjo ny hafa izay zany hoe le valeur akio zany mipetraka mihintsy amin'ny fotoana rehetra lalam-piainana rehetra zay lalovako fa tsy hoe rehefa hita misongadina zava-bita zay vao manana valeur zay zany no tiako ho amafisina manoloana an'izay zavatra izay de tsara angamba raha samy miezaka itsika isambatan'olona izahay moa zany de tena hoe tsy resaka atao fotsiny izy ty fa resaka tena hoe fanamby ihany koa entina amin'ny fiainana ny mba ampiarana an'izay eo amin'ny fiainana andavanandro ny mba ahafahana miaina an'izay mihitsy ihany koa eo amin'ny fiarahamonina ka raha ny olona tsirairay no miezaka manao an'izay fiezahanyizay de mety hitondra tombotsoa lehibe indrindra ho amin'ny isam-pianakaviana ho amin'ny isa-tokantrano ho amin'ny firenena mihitsy koa ary angamba any amin'ny farany dia zay angamba no azo ny voaboasana androany so de mbola misy tia ny sambatra nampiana azy ny amarana koa azy angamba dia tena ilaina ny fanajana ny maha-olombelona ny fanajana ny asin'ny maha-olombelona sy ny zony tsirairay na inona zany fiheverantsika ny hafa sarobidy sy manan-danja isika rehetra ie de ny angamba ny teniko farany hoe ny olona de valeur zany atao hoe raha homme de valeur ianao raha femme de valeur ianao de tokony mitovy ny fandraisanao ny olona rehetra na tsy akanavaka saranga tsy akanavaka foko tsy akanavaka finoana tsy akanavaka farim-pananana fa hoe olona mahay mandray mametraka an'izay maha-olombelona sy fanajan'izay manoloana ny olona rehetra na kely na lehibe na manana na mahantra de zay zany no hoezahina izahay de ao anatin'izay mihitsy hoe hoy atao hoe atao fanamby mba ahafahana mitombo mibe amin'ny maha-olombelona sy mba anatsara ihany koa ny fiarahamonina ampiakatra hatrany koa ny firenetsika dia toy izay indray zany ny episodetsika androany dia misaotra anao be deaibe nanaraka hatramin'ny farany mandra-piaona indray misaotra indrindra ny rehetra mandra-pitafa veloma sambatra